Anisan'ny adina hatrehan'ny firenena maro manerana an'izao tontolo izao, indrindra fa i Madagasikara ny poliomelita. Betsaka ny hetsika sy fanentanana natao tamin'ny fomba rehetra amongorana izany tao anatin'ny taona maro. Firenena roa eto amin'izao tontolo izao sisa no ahitana trangana poliomelita dia ny firenena Afghanistan sy ny firenena pakistanais. Pour réitérer l'engagement de l'UNICEF, accompagner le ministère de la Santé publique pour vacciner chaque année les 930 000 enfants malgaches et relever les défis liés au combat contre la poliomyélite et maladies évitables par la vaccination en général. L'appui de l'UNICEF visera à poursuivre les efforts autour de 3 axes. Ny volana jona 24 no nambara maneran-tany ny fandresen'ny Madagasikara ity valana retina ity ka nahazoantsika ny polio free. Tsy maintsy tazomina hatrany nefa io fandresena mihezinezina io amin'ny alalan'ny fampatsiahivana sy fanentanana ny vahoaka hanatanteraka ny fanaovam-vaksiny. Est-il nécessaire de rappeler que 2 millions de dollars ou plus ont été consacrés par le gouvernement et vous tous, partenaires, sans oublier évidemment les autres donateurs impliqués dans cette cause. Le 25 août 2020, récemment, l'Afrique a été déclarée également polio-free par l'OMS. Arety mandoza tsy azo stranona ny polio fa ny vaksiny atao mialoha ho an'ny zaza ihany no fanefitra isorona izany. Ankehitriny ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka dia mampatsiahy hatrany fa na dia eo aza ny ady izay atrehantsika malagasy amin'ny Covid-19 dia tsy tokony ho variana ihany koa amin'ireo aretina izay nandalovana ka hita fa nampitondra faisana amin'ny firenena. Ka noho izany indrindra no antony nanamarihana ny andro maneran-tany hiadiana amin'ny poliomelita ny 14 Oktobra lasa teo izay natao nanoloana ny lapan'ny tanàna Analakely.